mianatra eo tongotrao. Enisauchanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atunguchao izahai izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kairote nyavyamina itwechapechakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kairote nyavyamina itwechapechakawampunaya irote nyavyamina itwechapechakawampunaya. Tonga indray ny sabata misaotra an'Andriamanitra isika fa nomeny sabata fitsarana dia manahoana daholo aloha e. Bonjour daholo a, dia manasa antsika rehetra hiaraka hivavaka, akambana ny tanana, ahondrika ny loha dia akipy ny maso. Jesosy zokinay o, misaotra noho ny fahasoavana izay omenao anay dia tratra ny sabata indray zahay. Dia omeo fahendrena mandrakariva mba ho zaza endry, akatoa, miaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Inona ary ny lohatenin'ny tantarany anarantsika nandritra ny herinandro ny zazaboto? Filaharam-piobina. Izay mihitsiny, filaharam-piobina. Ao amin'ny Lioka 7:20 dia 9:30 misy ny tsy anjerisika. Ahoana ary ilay izy e? Isaorana ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Andao averina indray e. Manisa telo. Isa, roa, telo. Isaorana ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Bravo! Mahay nareo. Izany indray saika tsy nahay. Dia isaorantsika Andriamanitra fa omeny fahendrena ny zazaboto dia mahay tsy anjery daholo. Dia andao indray ary anaraka ny tantara e. Nanakaiky ny tanànan'i Jerosalema Jesosy sy ny mpianany. Tampotampoka teo dia nijanona Jesosy. Makanesa amin'ny rivotra ery ho izy tamin'ny anankiroa tamin'ireo mpianany. Ahita zana-biriky mifatotra ianareo. Tsy mbola nisy nitaingina mihitsy izy io fa ao izy ka ento aty amiko. Raha misy manontany ianareo hoe inona no izao ataonareo izao dia efa ilay fotsiny hoe ilain'ny tompo izy ity. Nilain'i Jesosy ilay zana-biriky satria efa nahatanteraka izay nolazain'ny mpaminany fa atao Mesia izy. Indro ny mpanjakanao avy eo anao izy. Malemy fanahy sady mitaingina zana-biriky dia zana-biriky tanora. Tamin'izany andro izany dia nitaingina biriky lehibe ny mpanjaka rehefa hiditra ny tanàna. Tia no fantatry ny olona rehetra mantsy hoe izy ary tia ny atahotra azy ny olona rehetra. Tia ny Jesosy ho fantatry ny olona rehetra fa mpanjaka izy saingy biriky kely ny azy no nidirany tao an-tanàna ary tsy mba tia ny atahotra azy mihitsy ny olona tamin'izany. Izao fotsiny fantatry ny mpianatra. Izy zavatra tsy fahita hitranga koa nandeha faingana izy ireo nanatanteraka izay nasain'i Jesosy natao. Rehefa niditra ilay tanàna izy ireo dia nahita ilay zana-biriky mbola tanora araka ny voalazan'i Jesosy. Rehefa novahany izy ireo ilay zana-biriky dia nanontany azy ireo ny tompony hoe inona izao ataonareo izao?
ilain'ny tompo izy ity hoy ireo mpianatra arak'izay nasain'i Jesosy nataony ihany a no nataon'izy ireo. Dia nentiny izy ireo tany amin'i Jesosy ilay zanaka biriky kely. Tsy nisy lasely koa ny lambany a no nataony teo ambonin'ilay zanabiriky. Feno olona ny lalana makany Jerosalema. Nataony iray atsangorony ny zanany mba hahita an'i Jesosy. Nitsinginy ery ny neny mba hijery. Nisy tamin'ireo olona ireo no nosotrany, toy ny jamba, marenina, marary ary ny kilemaina. Nanomboka novelarin'ny olona teny amin'ny lalana nalen'ilay zanabiriky ny lambany. Izany nataon'ny olona tamin'ny mpanjaka tamin'izany andro izany mantsy. Nanomboka niantso tamin'ny feo mahery koa ny olona nanao hoe isaorana ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Isaorana ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Nitohy tsy nisy fitsaharana ny antsoantson'ny olona sy ny hira fiderana an'i Jesosy. Nanatrika izany ny sasany tamin'ireo mpitondra fivavahana jiosy. Fantatr'izy ireo fa natsoin'ny olona hoe Mesia Jesosy ary tsy tian'izy ireo izany. Mpampianatra hoy izy ireo. Niantsoantso teny amin'ny sisin-dalana. Teneno ireo olon'ireo tsy ilaza izany zavatra izany intsony. Nijery tamin'ireo mpitondra fivavahana ireo tamin'ny alahelo Jesosy. Fantany fa tsy tian'izy ireo ny hinoan'ny olona hoe izy marina ny Mesia. Nankahala azy izy ireo. Dia hoy Jesosy namaly azy ireo hoe tsy afaka miteny izany aminy aho. Raha mangina ny olona dia ny vato eny amin'ny sisin-dalana no hiantsoantso. Tonga ny fotoana ahafantaran'ny olona rehetra fa Jesosy no Mesia, ilay nirahan'Andriamanitra. Tonga ny fotoana anaovan'ny olona rehetra safidy. Ino an'i Jesosy ve izy ireo? Amin'ny fofen'ny fifaliana indray rakizy namako miara-bako anao. Tratry ty sabata mahafinaritra ity indray isika hiaraka eto hamerina ny lohahevitra fahasivy. Ny lohahevitra fahasivy izay manao hoe safidy mangidy. Ahoana tsara hoe safidy mangidy. Ny andalan-teny izay nianarantsika tsy enjery moa nandritra n'iny herinandro iny dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Lioka 2:2-2:2. Lioka 2:2-2:2. Andao rahantsika manao ange ray eo raha sitrakao esory amiko ity kapoaka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao. Andao averina tsara ange raha eo raha sitrakao esory amiko ity kapoaka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao. Lioka 2:2-2:2. Mahafinaritra tokoa rakizy ny fitiavan'i Jesosy atsika tsirairay avy. Ary ny lesona izay tiany nampitaina amintsika tamin'ity lohahevitra ity dia izao hoe sitraky Jesosy indrindra isika ahatsapa fa tena tiany Jesosy izao sy anao. Ka dia tiany isika hanolo tena ho azy noho izany fitiavana lehibe izay natolony atsika izany. Dia andao indray ry ho arahana ny tantarantsika e. Efa voasazy noho ny zavatra tsy nataonao akory ve ianao? Nanao ahoana ny fihetseham-ponao tamin'izay? Ao amin'ny tantarantsika ara-baiboly anio rakizy dia hianatra ny amin'ny safidy nataon'i Jesosy isika. Safidy no voasazy noho ny zavatra izay tsy nataony akory. Ny farana ary ny fiaraha-misakafo tamin'izay fotoana izay dia nizotra ho any an-tendrombohitra Oliva i Jesosy sy ny mpianany. Niakatra ao an-tsahan'i Getsemane izy ireo. Getsemane izay toerana falehan'i Jesosy matetika mba hivavaka. Dia nentin'i Jesosy niataka kely tamin'ny toerana iray tao amin'ny samy mpianatra. Dia hoy izy taminy, andraso kely eto aloha. Avy eo dia nasain'i Jesosy nandeha lavidavitra kokoa niaraka taminy indray tao amin'io saha i Petera sy Jakoba ary Jaona. Dia hoy izy hoe miareta tory sy mivavaha ianareo. Dia mbola niataka lavidavitra indray
ireto mpianany teo lahy ireto Jesosy. Tao anatin'ny fanginana lalina tokoa rakizy no nivavahany tamin'iray hoe ray eo raha sitrakao dia esory amiko ity kapoaka ity. Maniry mafy izy mantsy mba isiola izarany alahelony. Lasa izy niverina teo amin'izy telo lahy. Nefa dia natory izy telo lahy. Intelo izy no namerina hivavaka io. Intelo izy no nitady fampahirezana tavy tamin'ireto mpianatra reto rankizy. Indray mandeha dia nahita zavatra hafa teo amin'i Jesosy eny amin'ny mason'izy ireo e. Izay mbola mavesatry ny torimaso. Tao malahelo sy reraka amin'ny fahitan'izy ireo an'i Jesosy. Raha ve izany amin'ny endrika Jesosy izany? Tena mbola mamy dia mamy anefa ny torimason'izy ireo. Any ka dia vetivety foana dia restory indray izy ireo. Nisy hazavanana mirapiratra ary nitaratra avy teny amin'i Jesosy. Indro anjelina mirapiratra iray nitondra an'i Jesosy teo an-tsandriny rankizy sady niresaka moramora taminy. Dia niova ange ny endrik'i Jesosy. Lasa tony sy nilamina izy. Nahazo fampahirezana izy hiatrika ny azo fijaliana. Mitsangana hoy izy tamin'ny Petera sy Jana ary Jakobo, tokony handeha tsika. Indro efa tamy eo ireo fahavaloko. Tsy mbola tonga teny amin'ireo mpianatra sasany akory anefa izy ireo no indreo efa tamy nanatona ny fanilon'ireo vahoaka maro be. Indreny nisy miaramila sy olona maro ary ny sasany tamin'ireo dia mpitarika teo amin'ny Israely. Niditra tao amin'ny sa dia notariany Jodasy izy ireo. Dia hoy Jesosy rankizy hoe iza no tadiavinareo? Jesosy avy any Nazareta hoy izy ireo namaly. Dia namaly Jesosy nanao hoe izao no izy. Nanara-maso ny toe-javatra ireo mpianatra. Tsy nahateny noho ny ahakakany izy ireo. Avy hatrany dia nitangorona nanodidina an'i Jesosy ireo vahoaka. Dia niteny indray izy hoe koa raha izao no tadiavinareo dia avelao andeha ireto. Sady notondroiny ange ny mpianany. Tamin'izay fotoan'izay dia nampiasa tady ireo miaramila hamatorana ny tanan'i Jesosy. Nogedrainy izy ireo mafy tamin'izany tady izany ny tanan'i Jesosy. Tena tsy nifaritrovana mihitsy izy ireo e. Tsy nampino ny mpianatra mihitsy ny zavatra hitan'izy ireo. Nihevitra mantsy izy ireo fa ho afa mandositra Jesosy. Efa nanao toy izany mantsy izy tany aloha tany. Tamin'ity indray mandeha ity kosa nefa dia tena hafa mihitsy. Indreny fa nanomboka ny verina, nedina hankany an-toasary ireo vahoaka maro be, dia nentin'izy ireo any amin'ny lampam-pisorona be Jesosy. Tena tsy nampino mihitsy ireo izany Nihodina ireo mpianatra ary dia lasa nandositra. Tsy takatry ny sain'izy ireo mihitsy ny antony nanekeny Jesosy hijaly toy izao rankizy. Nilaina nefa izany fijaliana izany mba hamonjena azy ireo. Ary tsy izy ireo ihany fa izao tontolo izao mihitsy. Fitiavana mahagaga loatra ny tarihan'i Jesosy isafidy sy ny nanekeny hijaly toy izao. Satria dia tena tia antsika izy. Ko andeha isika isaotra azy satria nifidy hamonjy antsika tokoa izy. Miaravatsika tanora zandriny indray ary. Araka mitana indray isika ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro. Lesona fahasivy manompo am-pitsikina. Andeha ataontsika nitsenjery ary. Dia namaly ny mpanjaka ka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa. Arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray tamin'ny rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Mateo 5:20. Ny lesona antsika tamin'ny herinandro dia nanambara ny resaky Jesosy. Resaky Jesosy tamin'ireo mpisorona izay nanambara azy fa ampiatsara velatsy izy ireo. Voatery noroahany zareo moa Jesosy tsy nampaninina zany fa niaraka tamin'ireo mpianatra izy. Tao ihany koa ny resaka mahakasika ny fijeren'ny mpianatra hoe ny hatsara ny tempoly. Nefa Jesosy nanana resaka hafa mahakasika an'izay dia ny hoe oravany ao anatin'ny
telo andro a de ravainy a de averina indray ao anatin'ny telo andro fantaritsika ny tiany ambara amin'izay fa ny tenany ihany nambaran'i Jesosy ihany koa a ny zavatra hiafara amin'ity tany ity nambarany azy ny famantarana nanitikitika ny sain'ny mpianatra izany a de nanontany izy hoe ambara ho anay a ny mahakasika an'izany de nampianaran'i Jesosy an'ireto mpianatra ireto fa hitsangana ho mpitsara Jesosy amin'izany fotoana izany de nampianariny azy tamin'ny alalan'ny zavatra hitany andavanandro de ny fanavahana ny ondry sy ny osy izany fantaritsika tao anatin'ny lesona fa rehefa hanety ny ondry ny mpiompy zany a de tsy maintsy sarana aloha ny ondry sy ny osy satria ny osy de tsy etezana ny volony fa ny ondry kosa alana ny volony de nataon'i Jesosy tamin'ny alalan'izany fanoharana izany a ny fampianarana ny fitsaran'Andriamanitra ary nilaza Jesosy fa ny ondry zany a de tahaka n'ireo mpanompony a izay manao asa tsara ary manao fanampiana ny hafa tsy hoe manao fanampiana ny hafa izy satria tsy maintsy manao izany fa manao fanampiana ny hafa izy satria Jesosy a de nanao ny tsara ho azy de miezaka izy manao tsara ho an'ny hafa matsapa ny fitiavan'i Jesosy izy ireo de izay mahatonga azy a mizara fitiavana ho an'ny hafa tsy mba tahaka izany ireo izay teo amin'ny ilany ireo osy izany fa tahaka ny olona izay manao asa noho ny fitiavany sitraka avy amin'ny hafa na hoe eritreretiny hoe rehefa manao an'izay izy de mahazo sitraka amin'Andriamanitra na mieritreritra mihitsy izy ireo fa hoe rehefa manao ny tsara na rehefa manampy ny hafa de mahazo ny fiainana mandrakizay de nolazain'i Jesosy tsara sy mazava fa izay manao sitrapony raha izay any an-danitra no ekeny manao ny fanampiana ny hafa amin'ny fitiavana tsy antery fa tena ny sitrapo ary manao izany ho fanimpona an'Andriamanitra no ankasitrahany zava-dehibe izany ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fitiavana amin'ny fiainana tena tia manompo ny hafa tahaka izay nataon'i Jesosy ary ireo olona ireo izy de tena maniry no tahaka azy de izay zany no andrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy izay no irian'i Jesosy ho toetra atsika fa tsisy afaka nihiditra ny fiainana mandrakizay raha tsy manao sitrapon'Andriamanitra araka ny tena tokony ho izy tahaka izay nanaovan'i Jesosy azy iriny zany raha nanantsika ny toetra tahaka ny Kristy izay manampy satria tokony hanao izany ny hafatra izay nampitaina tamintsika zany nandritry ny herinandro a de hoe ny fandraisantsika ny fitiavan'i Kristy ho antenantsika de manosika atsika hanompo azy a sy hanompo ny hafa satria tiantsika Jesosy de manompo ny hafa isika rehefa matsapa an'izay fitiavan'Andriamanitra izay de manosika atsika hanampy ny hafa ny lesona zany de nampahafantatra atsika fa miantra ary manampy ny hafa atsika satria mahafantatra an'Andriamanitra bebe kokoa ary manampy atsika ao anatin'izay fahafantarana azy bebe kokoa izay a izay fanampiana ny hafa izay nanampy atsika ihany koa ny fianarana ny lesona mba hahita sy hanao ohatra tsara ny amin'ny habehan'ny fitiavan'i Jesosy ny olona de nanampy atsika mba hanapa-kevitra mba hanahaka bebe kokoa an' Jesosy izay ary ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro mino fa andray fanapa-kevitra tsara sika eo amin'ny fomba fiainantsika sy amin'ny fifandraisana ny hafa ny fijerenany reny madinika ireny ihany koa raha soa atsika tanora zandriny a de mandra-peo indray amin'ny fifaliana indray no era-panantsika rehetra natratra n'izao fotoana izao lesona fasivy a no averintsika eto amin'ity androany ity izay nianarantsika tao anatin'ny herinandro izay mitondra ny lohateny hoe milaza ny tantaranao ny tsenjery dia izay hitantsika eo amin'ity tositoko 7 andeny 5 andao hoe rana mamerina izany a rehefa hainao tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famindrapo kosa no namonjeny atsika
tamin'ny fanasahan'ny fiterahana indray a sy ny fanavaozan'ny fanahy masina izay ilay jenjerintsika ny lesontsika dia mampianatra ny amin'ny tokony ilazantsika ny amin'izay rehetra efa nataon'Andriamanitra ho atsika teo amin'ny fiainantsika. Anisan'izany ity tantarany John Newton ity izay teraka tany amin'ny taona 700 tany ho any. Izy dia zanaka kapiteny Tsambo ary niaina mandrakariva teny ambonin'ny sambo niaraka tamin'ny rainy. Dia teny amin'ny fitetezana ny ranomasimbe mediteraniana no nandaniny androny ary taty aoriana dia nianatra tao amin'ny sekoly nitafika an-dranomasina izy ary rehefa aveo dia tonga matoloha teo amin'ny sambo izany. Rehefa zatra teny ambonin'ny sambo teny izy dia niratsy ny fiainany. Be dia be ny zavatra nataony. Lasa lehilahy tsy mifaditrovana sy porosaina izy ary tena ratsy fitondran-tena tokoa. Indray andro ary rehefa ny sambo aravara mafy ny ranomasina dia niantso vonjy tamin'Andriamanitra izy. Ny vavaka nataony dia hoe tompo mamondrafo aminay. Ary tamin'io alina io rehefa tony ny andro dia nisaintsainany tamin'ny fihaonany tamin'Andriamanitra izy. Tsarony tokoa mantsy izay rehetra nampianarin-dreny azy fony izy mbola kely. Ary tamin'izay fotoana izay dia nitsimoka ny voan'ny fahasoavana tao am-pon'ity lehilahy ity dia John Newton izany. Ary vokatr'izay dia nanoratra hira anankiray izy izay antsoina hoe fahasoavana mahatalanjona na ilay antsika amin'ny hoe Amazing Grace. Dia io hira io no nanova fiainan'olona maro ihany koa taty aoriana rehefa notantarain'ny John Newton ny zavatra niainany sy ny fiovam-po niaraka tamin'Andriamanitra. Ao anatin'ilay tononkira dia miresaka indrindra fa ny fahasoavana no mampianatra ny fony hatahotra ary ny fahasoavana no nampitony ny tahotra teo aminy. Ny fahasoavana koa no niaro azy hatramin'izao ary ny fahasoavana no hitaridalana azy mandrakariva. Ry tanora mantoanto, fitiavan'Andriamanitra ary izany indrindra no antony nanolorany ny zanany lahy-tokana mba ho fatoantsika. Kanefa tsy mihevitra ny aina rery tsy misy atsika ny an-danitra izy, fa maniry indrindra ny hahatonga atsika ho any fiainana mandrakizay. Ary na dia feno tebiteby azy tsika dia mahatoky Andriamanitra ary hanampy atsika izy mba hananantsika ny toky fa ho eo amin'ny mandrakariva isika. Afaka mahatoky ny tenin'Andriamanitra isika ary izy dia manome toky fa tsy handao atsika mihitsy na oviana na oviana. Rehefa nivoaka ny tany Egypta ny zanak'Israely dia nandeha ny renireny tany nefitra tany nandritra ny 7 taona ary hiditra ny tany Kanana dia niteny tamin'ny Josua Andriamanitra hoe rehefa manontany ny zanak'Israely ireo taranaka ireo ny amin'ny fomba izay nahatonga azy amin'izao toerana izao dia tantarao ny amin'ny fomba nitondran'Andriamanitra anareo sy ny famantarana sy ny fahagagana lehibe izay niainan'izy ireo tamin'ny fandaozany any Egypta sy ny tantanany azy ireo teny an-dalana rehetra. Ny tena tian'Andriamanitra hatongavana dia izao hoe rehefa maniry handray valiteny ny hafa ny amin'izay nataon'Andriamanitra ho anao dia tantarao izany ary aza misalasala ny mitantara ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny hafa. Ary izay indrindra no tena irin'Andriamanitra. Ny tantara momba ny zavatra efa nataon'Andriamanitra ho anao no tena fijoroana vavolombelona mahomby indrindra eo amin'ny fiainana. Nisy ihany koa ny tantaran'ilay lehilahy demoniaka anankiray tamin'ny andron'i Jesosy. Nifikitra tamin'i Jesosy izy rehefa nosotranin'i Jesosy izy dia nifidy ny hanaraka an'i Jesosy kanefa Jesosy dia niteny taminy tamin'izay hoe mandehana mody ary ambarao izay rehetra nataon'Andriamanitra taminao. Dia nahomby tokoa izany fijoroana vavolombelona nataon'ity lehilahy demoniaka ity. Ka izay indrindra ry tanora mantoanto, manaova fanandramana ambarao amin'ny hafa izay efa nataon'Andriamanitra taminao. Tantarao ny zavatra tsapanao mikasika ny famindrapo sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha toa moa ianao ka tsy afaka mitantara, mety hoe saro-kenatra na mety sahy ihany koa dia soraty izany fa hanampy anao hanatsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ny fanoratanao an'izany. Ny rariko ry tanora mantoanto dia izao hoe mba hanao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra isika dia ahatsapa ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika
ary tantara izany fahasoavana izany amin'ny hafa mba hampaherin'ny hafa ary anatsara antsika ihany koa izany dia mirary so indrindra ny tanora mantoanto ho amin'ny manaraka indray velomny daholy dia faly hatrany miaraka amintsika zatovy namana amin'izao sabata izao tratrany sabata rsia ary manasa antsika ihany koa anygilatsofona ny amin'ny loha hevitra izay efa nianarantsika ary isytona antsika lesona indray amin'ity sabata ity tsy resaka vazivazy zay le lohateny zay ianarantsika ary sytona antsika lesona zany androany tsy resaka vazivazy eo fiainan'ny zatovy dia be vazivazy sika ary tsy ratsy akory ny vazivazy fa efa ohatry ny efa ao anatintsika mihitsy zany hoe mivazivazy zany fa zao tsy resaka vazivazy ny ara-panahy tsy resaka vazivazy ny fiainana mandrakizay tsy resaka vazivazy ny famonjena zany hoe misy tokotany zany ny zavatra sasany mety azo hivazivaziana ihany fa tsy ny zavatra rehetra ary indraindray misy olona be vazivazy loatra dia tsy hitantsony hoe inona marina koa dia tadio ary fa nyresaka ara-panahy ny fiainana mandrakizay ny famonjena dia mba aza atao vazivazy toy izao ny zavatra nitranga ao amin'ny genesis toko asimbe folo andininy fa efatra ambe folo mahakasika ny tantarany lota sy sodoma sy gomora genesis toko asimbe folo andininy fa efatra ambe folo dia zao voalaza andininy fototra dia nivoaka lota ary niteny tamin'ny vinantony zay efa anambady ny zanavavy ka nanao hoe menga mialà ity tanàna ity fa horavan'i Jehova ity tanàna ity fa nataon'ny vinantony ho tahaka amin'ny mpanao vazivazy izy zay le zavatra mitranga zany ny teny zany lota tena zavatra ara-panala izy menga dia mialà eto fa horavan'i Jehova ity tanàna ity dia ozytsika izay hoe mba atao sérieux tena marina ve zany tanàna milaminy ity ve dia horavana ahoana ary ohatrany hoe mivazivazy tokoa kanefa zay mihitsy le afatra menga miela rehefa mijery ny tantara ny sodoma sy gomora isika dia tanàna feno fahotana tanàn-dehibe feno faharatsiana ary ny dikany hoe sodoma sy gomora amin'ny teny hebreo dia hoe kilan'ny afo korotam-paharavana zay ny dikany sodoma sy gomora kilan'ny afo dia ny korotam-paharavana zay ny zavatra nitranga satria nanota sy mpanota loatra ny olona tao ary raha nylesonao tsoahantsika zany amin'ity sabata ity dia zao menga miailà rehefa hitanao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ataonao dia zao miainga ianao dia miala eo fa tsy hoe zange etiany fa zanga manota zange mijery fotsiny zange tsy misotro fa rehefa toerana misy fahotana na atao io na hoanina io na jerena io dia miainga miala zay no afatra eto fa horavana ary animba izany dia Jesosy aty amin'ny testamenta vaovao dia nilaza mihitsy fa misy fahotana ratsy lavitra no nitranga tao sodoma sy gomora dia ohatran'izao le izy ny olona izay milaza azy ho mahalala an'Andriamanitra sy mitandrina ny didin'Andriamanitra nefa mandany zany amin'ny toetrany sy ny fiainany andavanandro dia tena zany ny ratsy indrindra ary zay zany no isytonantsika lesona amin'ity sabata ity tsy ilay fahotana mibaribary ihany tahaka ny nitranga tao amin'ny sodoma sy gomora fa raha misy olona anankiray milaza azy fa Andriamanitra no andriamanina ary ny didiny no tandremana kanefa mandaha amin'izany amin'ny toetrany sy ny fiainana andavanandro izy dia izany ny ratsy indrindra ry tanora namako eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia aza atao vazivazy ny fanarahantsika amin'ny tompo rehefa kristianina ianao dia kristianina zany hoe raha tokony ho izy zany eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia tsy mila miteny ianao hoe mpivavaka fa ny namanao tao dia mahafantatra hoe mpivavaka iny fa indraindray raha ny ankizy na ny tanora namana miteny hoe fangamo anao mpivavaka fangamo anao kristianina tena tsy napoziko mihitsy satria nahoana
tsy fantany teo amin'ny fiainanao ary tsy hitany teo amin'ny fiainanao mihitsy hoe ianao ngeka kristianina ianao ngeka mpivavaka ianao ngeka mitandrina ny didin'andriamanitra tsy hitany teo amin'ny fiainanao zany latsinainy talata larobilaka misy zoma ary tanora namako zany no fahotana ratsy indrindra no ny tao sodoma sy gomora ko ny irariko mba tsy hivazivazy sika ny amin'ny resaka ara-panahy resaka famonjena ny resaka fiaina mandrakizay fa tsy mety izany voalazany tenin'andriamanitra teo mienga mialahy isika amin'ny toetra sy zavatra tsy mety izay mety mbola mitranga toy izay raha fehezina amintsika ty hoe resaka vazivazy ty ary tsisy vazivazy mihitsy zany le teo fa mihina fanapaha-kevitra miainga miala mandra-pisaka indray ary Marsa.
faly miarabanao indray nahatratra ny sabata androany maniry aho hoe sabata manokana indray ty hoasoanao ka hitomboantsika ao amin'i Kristy satria andraisantsika ny fahasoavany be kokoa ary masina asianao tahaka azy. Efa lesona fahasivy sahady sika izao. Ny rahantsika nianatra tao anatin'izay loha hevitra fahasivy tao anatin'ny herinandro iny izay ny amin'ilay mpitondra tena foiny kanina mpanome feno toky dia tsy iza moa fa ilay vehivavy mpitondra tena tao Sarefata. Ny lesona moa dia nifototra tamin'ny mpanjaka voalohany toko 7 dia ny andrininy fahavaloko hatramin'ny 2 izay tantara ny amin'ny nandalovan'ny Elia tao amin'ity vehivavy tao Sarefata ity. Dia io toko io no nisafidianantsika andiny anankiray ilay hoe atao tsy anjery tanatin'ny herinandro sa vonina venao raha andeha samy amerina ny azy. Ao ary, eny, ilay mpitondra tena foiny kanina mpanome feno toky. Inavy moa ny lesona nyraisintsika indray tamin'ny tantaran'ity ramatoa tao Sarefata izay nanana fahafoizan-tena lehibe ity. Ny lesona dia nanasongadina ny lanjan'ny fitsipika hoe mametraka an'Andriamanitra olo-laharana. Ary rehefa ampiarina izany dia izany no hitarika antsika ho amin'ny fanahafana an' Jesosy. Dia izay ny zava-dehibe mihitsy ao amin'ny fampiarantsika ny lesona ka lasa hevitra izay mahatsara ny hafa isika mialohan'ny tenantsika. Satria ohatra lehibe ny amin'izany ity vehivavy ity ary ohatra ihany koa maneho an'izay nataony Jesosy tamin'ny fiainantsika. Ka rehefa tonga solo-tenan'Andriamanitra tahaka izany sika mantsy dia azo antoka fa omeny izay rehetra ilaintsika. Izany ny zavatra lehibe ary sarobidy tao anatin'ny lesona izay niarahantsika nianatra fa hitantsika tao anatin'ny loha hevitra iny fa ireo izay matotra amin'ny fanarahana an' Jesosy tokoa dia mahalala fa ny fiekena ny mahavoalohany azy dia iseho mihitsy izany eo amin'ireo toe-java-misy ao anatin'ny fandaharam-potoana isan'andro isan'andro. Asa nanahoana ny fampiarantsika an'izay tanatin'izay herinandro izay mbola tsy tara, mbola ny fiainantsika rehetra mihitsy no asaina mba hampiarana an'izany hoe iseho eo amin'ny fiainantsika ny fametrahana an' Jesosy olo-laharana ny fiekena azy ho voalohany amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Raha ny tantaran'ilay vehivavy mpitondra tena tao Sarefata dia araka ny efa ny fampiresantsika dia manamafy amin'ny fomba mazava ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika izany. Izy io mikasika ny fomba fanomezantsika mba hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ary hanohanana an'ireo izay solo-tenan'Andriamanitra eto an-tany. Ka ny fampiarana ny fitokinan'izany dia fanapahan-kevitra ny iaina eo ambany fiarovan'i Jesosy satria tahaka an'ilay vehivavy rehefa manaiky ianao dia Andriamanitra no miahy ny ambiny rehetra ny tohany ao aorianan'izay. Rehefa atao loha-laharana eo amin'ny fiainana ny asa misioneran'i Kristy ho famonjena ny hafa dia omena ny mpianatra avokoa izay ilainy tahaka an'ilay mpitondra tena tao Sarefata. Izao moa ilay hitantsika tato anatin'ny taridalana hoe ary raha ho tonga fantsona izay hikoriana ny fitahian'ny lanitra makamin'ny hafa ny olona dia asian'Andriamanitra zavatra mandrakariva ao anatin'ilay fantsona. Ka mino afa zasy ianao samy te ho fantsona avokoa ary samy te ho anisan'izay hikoriana ny fitahian'Andriamanitra amin'ny hafa ary hiaina an'izany fanandramana hoe asian'Andriamanitra zavatra foana mikoriana ao anatin'ilay fantsona raha toa ka manaiky zasy ianao ny ho fantsona anao ny hafa olo-laharana manoloana ny fanompoantsika an'Andriamanitra ka mandatena izany ao anatin'izany. Rehefa nianatra isika dia nresahan'ny taridalana ny hoe tsy misy anie finoana dia iray azy afaka hozahany-toetra tahaka izany fa tamin'ny pahalemem-panahy sy fahafoizana be ny nandraisan'ilay mpitondra tena ny vahiny rehetra izay nandalo teo aminy. Ary ankehitriny dia mametraka ny fitokiny amin'Andriamanitra ny Israely izay miany ilainy rehetra izy ka tsy nanana akory ny amin'izay hoe mety ho fijaliana mety ateraka izany fihetsika izany na ho an'ny zanany izany io na ho an'ny tenany kanefa dia efa nilazainy fa kely sisa dia ho faty izy mianaka satria kely sisa ny eo am-pelantanany fa tsy nanana izy fa nametraka ny fitokiny tamin'Andriamanitra. Dia nandray valiny tamin'ny pahalalam-po tokoa izy ary nanao araka ny tenin'i Jehovah izay naloko ny vavany Eli. Dia eo no lesona izay efa nresahantsika hoe manao loha-laharana ny hafa
fa indrindra ireny solotenan'andriamanitra ety an-tany ireny, indrindra raha ho amin'ny asa misioneran'i Kristy ho famonjena ny hafa dia hanao an'izany ololarana. Izay ny fampiarana andrasana amiko sy aminao raha ny anarantsika ny lesona mahakasika an'ity mpitondra tena tao Zarefata izay mpanome fenotoky ity, ka mba ho mpanome fenotoky ihany koa zase ianao ka hanome ahafoy ary ahafoy ny tenantsika aloha fa hanome ny hafa dia mba hitondra famonjena ho an'ny hafa ary afaka hianandrana n'ilay fitokiana amin'Andriamanitra hoe izy no miahy ary izy no hanome ny toyany rehetra ao ambadika izany. Dia aza adinoina mihitsy ilay niresahana teo hoe raha toa ka manaiky ny ho fantsony zasenao dia ho asian'Andriamanitra zavatra foana hikorianao amin'ilay fantsony, ka tsy mba faniritsika ve ny ho fantsona asian'Andriamanitra fitahiana ho an'ny hafa mandraka hariva, ka na isika atsapa fifaliana anatin'ilay ny hafa atsapa famonjena avy amin'ny alalan'izay ataontsika. Rehefa nianatra koa isika dia niresaka ny amin'i Jesosy izay izy moa no mpanome voalohany, ary rehefa nandany ora maro niarahany tamin'Andriamanitra Jesosy dia nivoaka isa-maraina nitondra ny fahazavany lanitra ho an'ny olona. Dia isan'andro izy dia nandray batisa vaovao ny fanahy masina, ka zasenao ihany koa izany andeha tahaka ka hanahaka an'izay ataon'i Jesosy. Ny fangalantsika tahaka an'ilay ramatoa tao Zarefata dia fanahafana ny Kristy, ka Kristy nivoaka isa-maraina nitondra ny fahazavana amin'izao tontolo izao. Rehefa nifandray tsy tapaka tamin'Andriamanitra dia andeha koa zasenao mba handany ora maro iarahana amin'Andriamanitra mba afaka izany hahatanteraka an'izay lesona tahaka an'ilay nataon'ny ilay ramatoa tao Zarefata, tahaka izay nataon'i Jesosy hoe isa-maraina dia mitondra fahazavana ho an'ny hafa izay. Dia ho an'i Jesosy moa tamin'ireo ora voalohany amin'ny andro vaovao dia namoa azy avy ao amin'ny torimaso ny Andriamanitra ary nosorana fahasoavana ny fanahiny sy ny molony mba hazony ny zarany hafa. Ka Jehovah Tompo izy nanome an'ny lehilahy efa mahay mba ahaizako manao teny ampatanjaka an'izay reraka dia ho azy manao koa azontsika atao tsara ny makatahaka an'izany. Dia Andriamanitra no ametraka eo amin'ny molontsika ny teny izay ampaherezantsika ny hafa, izay ampatanjahantsika izay reraka. Andriamanitra ne hiasa atao anatiko sy ao anatinao, ary Andriamanitra ne hanampy asainao mba hiaina amin'izany fanandramana izany isan'andro, ka efa natorantsika ny lakile mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra, mandany ora maro hanahafana ny Kristy dia mahafoy tahaka n'ilay vehivavy tao Zarefata, ary Andriamanitra no efa manomana izay ilaintsika ho toy ny aorinan'izay. Mirary sabata feno fitahiana ary samy isika tahin'Andriamanitra mandra-piona indray ary. Miarahaba antsika rehetra indray tratran'izao fotoana manokana izao, iarahantsika mamintona ny lesona ny lehibe dia ny lesona fasivy izany izay mitondra ny lohateny hoe tandremo ny fiheremana. Melo ny arahantsika mamintona sy mandinika an'izany dia manasanao hanondrika ny loha hiaraka hivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra ray masina sy tsara indrindra ny an-danitra, ny voninahitra ho anao iriany. Ny famelan-keloka kosa dia hitalaonay mba homenao anay mandrakariva izany. Iaraka hianatra ny teninao zahay, hamidina ny lesona fahasivy dia mangataka ny fananao masina hitoetra ao anatinay tsiraray avy, hanokatra ny fosiny sainay, ka hitondra fiovana tsara eo amin'ny fiainanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lesona fahasivy tandremo ny fiheremana. Ny voambolana fiheremana zany no tena lakile fototra ny anarantsika tamin'iny herinandro iny. Raha omena famaritana tsotsotra izany hoe fiheremana izany dia tahaka izao hoe faniriana tafahoatra amina harena na fananana anankiray izay tsy amin'ny teny. Tsopihana tsara zany hoe faniriana tafahoatra amina fananana zavatra harena iray izay tsy amin'ny teny.
ny voambolana ihany koa azo andikana izany hoe fiheremana izany a de ny hoe fitsiriritana ary mandritry ny fiaranaratsika de ho hitatsika mazava-doza izany a toetra na ny foa feno fitsiriritana izany ny soritan'Andriamanitra ihany koa no rarany nataony tafiditra ao anatin'ny didy folo a izany resaka fitsiriritana izany. Genesisy 20:17 de manao toy izao hoe aza mitsiriritra ny tranony namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahy sy ny sisa sy ny sisa. Tena zava-dehibe loatra zany ity resaka fitsiriritana ity a natefan'Andriamanitra tao anatin'ny didy folo ihany koa. Ny Paoly dia mitanisana azy ho anisan'ny fahotana mampidi-doza indrindra ihany koa ho an'ny zanak'olombelona. Koritianina 1:9-7 Koritianina 1:9-7 dia mivaky toy izao de raha tsika mamaky moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra, aza mba mety ho fitany ianareo fa ny mpijangajanga, ny mpanompo sampy, ny mpakavadin'olona, ny sodomita, ny mpangalatra sy ny mpierina, ny mpimamo sy ny mpanao ratsy sy ny mpanao akery sy ny sisa de tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Tafiditra ao anatin'ireo fahotana zava-doza ireo ny fiheremana manakana atsika tsy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mandritra nyty fiarahana mamintana ty isika dia hijery ohatra vitsivitsy ao amin'ny baiboly zay nilazain'ny lesona ihany koa ahafahantsika matakatra ny alalin'ny mazava-doza izany fo feno fitsiriritana na fiheremana izany. Andesika aloha iverany amin'ny voalohany indrindra ny fahotana tany am-boalohany indrindra. Mino fa makristianina tsika rehetra izay miaino de fa mba nipetraka tao an-tsaintsika ny fanontaniana hoe avy aiza marina, ahoana marina ny fomba natongavan'ity fahotana ity ka lasa miaina an'izao voka-dratsy izao isika tsiraray avy. De mazava loatra fa araky ny voalazan'ny lesona fa de ny fiheremana no fahotana fototra indrindra ny avian'ny fahotana rehetra izay nitsiry tao amin'ny losifera ilay mpanjaka ny anjely. Azo heverina zany fa ny fiheremana de anisan'ny fahotana voalohany faratapony indrindra tam'izany fotoana izany. Ny Isaia 4:7-8 moa dia manamafy fa feno fitsiriritana ny fony ity losifera ity, tsy afapo tamin'ny toerana nisy azy izy filohan'ny anjely fa nitsiriritra ihany koa ny voninahitra lehibe izay an'ny mpamorona mendrika ho an'ny mpamorona hireriany. Ny boky anankiray mpaminany sy mpanjaka takila 5 dia milaza toy izao hoe ny apahany ihany mandeha ho vakitsika de zao ny vakin'le izy hoe tsy afapo tamin'ny toerana mahafilohan'ny anjely azy izy isatana io fa nitsiriritra ihany koa ny dia ny aja mamboninahitra izay mendrika atolotra ho an'ny mpamorona hireriany zany. Ny apôstôly Paoly de mampitovy ny fitsiriritana ny fiheremana amin'ny sampy ihany koa. Ny sampy zany de zao raha resana tsotsotra de fanaovana zavatra hafa ho loha laharana no Andriamanitra ka manokana ny androm-piainany rehetra, ny ampaham-betsaka amin'ny androm-piainany rehetra anompona an'io zavatra anankiray io ka hadiny mihitsy toy ny tsy misy ny fisian'Andriamanitra. De ohatraohatran'izay ihany koa le fitsiriritana mitsirita zavatra anankiray ilay olona maniry zavatra hafa, maniry mafy tafahoatra de adiny ny fisian'Andriamanitra, adiny ny faniriana fitadiavana an'Andriamanitra fa lasa any amin'ilay zavatra no andaniana ny fotoana ka mitovy lenta amin'ny sampy ny fiheveran'ny Paoly izany fitsiriritana izany.
azo everina zany fa tamin'ny fotoana io aloha de tsy fantatry losifera zay mety hoe ho vokatry ny fitsiririta'ny fony, vokatry ny fitsiririta'ny voninahitra n'Andriamanitra, tsy fantany mety ho vokatra ao aorian'izay. Nefa dia rahantsika mahita fa nitondra tamin'ny fampitehana sy ny faharavana, fandroana asa any an-danitra sy ireo loza maro samihafa zay tsy ho resantsika. Mety ho toy izany koa isika ankehitriny, misy fitsiriritana ao anatintsika ao, mety tsy ho fantatsika ny ateraka io fieremana ao amin'ny fotsika io ao aoriana kely ao, fa ny zavatra fantatra aloha de izao hoe mitondra fandravana ao anao izany, mitondra fahasimbana ao anao izany, raha ohatra ka mbola toizanao indray. Ny ohatra anankiray izay ho jerentsika ihany koa dia ny zavatra voaozona tao atoby. 7 taona ny zanak'Israely no nrenireny tany enefitra, ary efa akaiky ambavahoana ny hiditra amin'ilay tany Kanana, zay tany nampanantenana izy ireo. Fagagana lehibe no niainan'izy ireo, maro fitantanan'Andriamanitra, fagagana nandritra n'izany fotoana izany. Ary anisan'ny akaiky indrindra de nisokafan'ny renirano Jordan, de namakivaky tany maina izy ireo nepita izany. Ary ny fiakana farana anisany hoe lehibe indrindra de ny mandan'ny Jeriko zay manoloana ny zareo ankehitriny de alohan'ny idirany ao amin'izany tany Kanana izany. Na i Josoara tamin'ny fotoana io de tsy nalala ny fomba hoe ahoana nandresena, ahoana no idirantsika ao amin'ity tany ity, fa ny manda de tena lehibe sy mafy ihany koa. Tamin'ny fotoana iny nefa dia nambaran'Andriamanitra tamin'ny Josoa drafitra izay tokony atao mba ahafahan'izy ireo miditra sy mandresy izany fiekana lehibe zany. Narahana tsara ny drafitra, natao tsara ny zavatra rehetra, ny zavatra nampalahelo nefa de nivadika ny tantara, lasa resy iazareo tamin'izay fotoana izay, tao ay resy maro ny ainana fohy tao anatiny io, inona ary ny zavatra nitranga, fa nisy inona. Petraka tokoa ny fanontaniana. Nisy lehilahy anankiray sy ny ankonany, Iakana no anarany. Tratry ny fitsiriritana izy, feno fitsiriritana ny fony ny amin'ireo zava-tsy ho hitana tao amin'ny tany ay, ka naka izany ho azy, resy de naka izany. Ary ny Josoa 4:9-20 sy ny manaraka no atantsika izay tantara izay, fa naka ho azy izy tamin'ireo fananana. Ny baiko nefa de tsotra, baiko n'Andriamanitra de tsotra, tsy misy mahazo maka na inona na inona ho an'ny tenany amin'ireo fananana rehetra ireo. Resy Iakana noho ny fitsiriritana tao anatin'ny fony tao. Ny zavatra nampalahelo de izao hoe Iakana no resy ny fitsiriritana, de ny firenena rehetra no tafalatsaka tao anatin'ny zavatsarotra sy ny zavatra mahonena, betsaka ny maty ary resy. Ny anaran'Andriamanitra mihitsy no afabaraka. De nge ho jerentsika ny ao amin'ny Josoa 7:7 de izao natahotra Josoa fa andrao ho ren'ny Kananita sy ny mponina rehetra mba amin'ny tany izany, de anodidina anay izy ka hamono ny anarany tsy ho eo amin'ny tany intsony, ary ahoana ny anaranao lehibe. Andriamanitra de mampiasa ny fandresena, mampiasa ny fitahiny ho amin'ny vahoakany ho fijoroana vavolombelona ho amin'ireo manodidina azy, ho fijoroana vavolombelona ho an'ny firenena maro samihafa. Tamin'ity indray mitoraka ity de ny anaran'Andriamanitra mihitsy no simba manoloana ny firenena, ka tsy tanteraka izay fijoroana vavolombelona izay, resy ny zanak'Israely ry havana malala. Tsy ho anao ihany no tratry ny loza, mampidi-doza ho anao ihany ny toetra feno fitsiriritana, ny fo feno fitsiriritana, fa mitera-doza ho an'ny manodidina anao ihany koa izany. Mitera-doza ho an'ny fianakavianao, ho an'ny vadinao, ho an'ny zanakao, ho an'ny fiarahamonina manodidina anao, raha toa ka manjaka ao am-ponao izany fitsiriritana izany. Andeha indray tsika jery ohatra anankiray hafa, de ny makasika ny Jodasy. I Jodasy dia anisan'ny tantarany mampalahelo indrindra angamba ao anatin'ny Baiboly.
nanana tombontsoa manoka ny Jodasy ho anisan'ny 12 mpianatra natsoan'Andriamanitra. Ary ny zavatra nampalahelo de zao hoe maro amin'ny olona izay tsy anisan'ireo 12 reo tahaka ny Jodasy no voavonjy, fa i Jodasy kosa dia mahonena fa ratsy noho ny hafarany. Inona nefa zany ny zavatra nitranga tamin'ity Jodasy ity? Niaraka tamin'i Jesosy izy, nifanosina tamin'i Jesosy, nahita ny fahagagana, na enony fampianaran'i Jesosy tamin'ny fomba mivantana, fa inona no nahazo azy no nahatonga azy ho ratsy tahaka izao ny fiafarany. Ny jaona toko 12 andininy voalohany hatramin'ny 15 manasanao mba hamaky an'izany. Fa rehefa zohina io tantara io de tratra nyty fitsiriritana ny fieremana ity i Jodasy. Rehefa nanarin'i Jesosy izy, fantatr' Jesosy zany fa tafiditra ao anatin'ny Jodasy ny fitsiriritana sy ny fieremana, de nanarin'i Jesosy tamin'ny feo malefaka, tsotra, feno fitiavana izy tamin'izay fotoana zay, fa tsy nanao izany izy. Ary tao anatin'ilay fanasana, rehefa nandraraka an'ilay diloilo teo amin'ny tongotry Jesosy i Maria, dia voamay miamafy izany toetra feno fieremana ny Jodasy izany. Ka rehefa nanarin'i Jesosy izy de tsy nihaino nianatra fa lasa izy nandao ny toerana, ary tonga de nakany amin'ny mpisorona ny varotra, namadika an' Jesosy tamin'ny vidiny kely sy mampalahelo indrindra. Ary efa haitsika fa nitondra fahasimbana ho an'ny Jodasy izany toetra, izany zavatra nasehony izany. Ary mampalahelo ny fiafarany ity Jodasy ity fa niafara tamin'ny famonotena mihitsy. Isika tsirairay avy de mety manana zavatra iritsika ao, mety misy tsiriritana ao anatintsika ao, misy kilema toetra fa zao misy tenin'Andriamanitra mandrakariva amin'ny tenitsika, ary azo resena izany fitsiriritana sy toetra ratsy ananantsika izany. Mety miady amin'ny fitsiriritana ianao amin'izao vanim-potoana, amin'izao fotoana iresantsika izao, fa tadidio fa lesona lehibe ho anao ny leson'ny Jodasy, ary de mbola tsy tonga amin'ny zavatra ratsy de manasanao Jehova mba hiova fa tsy anao tahaka ny Jodasy. Ny ohatra farany zay ho resantsika de mahakasika ny Ananiasy sy Safira. Reto mpivady reto de anisan'ny tao anatin'ny fiangonana voaloha tamin'izany fotoana izany, ary rehefa nilatsaka ny fanamasina tamin'ny andron'ny Pentekosta de inona fa anisan'ny nandray izany izy mivady reto. Ary ny asa tao aminy ny fanamasina, afaka mamaky ny tantara isika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 ny andiny faraky amin'ny 30 sy faharoa amin'ny 30. De rehefa ny asa tao anatin'izy mivady ny fanamasina, de anisan'ny fomba fiainana tamin'ny taloha moa zany tamin'izany io fotoana io de niombonana avokoa ny fananana rehetra. De tonga tao amin'izy mivady ny fanamasina de tapa-kevitra izy mivady reto fa hivarotra ny tany zay ananany de ame izany ho an'ny fiangonana, ny vidiny zany ho an'ny fiangonana. Rehefa nandeha nefa ny zavatra rehetra, namidy sy ny sisa, tonga teo am-pelantanana ny vola, dia nanjaka niditra tao ampon'izy ireo ny fitsiriritana. Nahita an'ilay vola be, arena be, de tonga tao amin'izy ireo ny fieremana sy ny fitsiriritana. Ka nanapa-kevitra indray izy mivady, tsara le fanapa-kevitra teny aloha ny asan'ny fanamasina, fa rehefa nahita an'ilay vola be sy ny tsiriritra izy de niova ny fanapa-keviny dia lasa tasominy ho azy izany vola izany. Nampilefitra ny fony teo amin'ny fitsiriritana izy ka lavo tao anatin'izany, ary nanilika ny fanamasina de nampanjaka ny fitsiriritana. Haitsika ny efarany tantara fa maty ny efara tamin'ny fahafatesana, tsy ny ray ihany fa izy mivady mihitsy no maty vokatr'izay zavatra nataon'izay. Ry havana malala, manimba ny fitsiriritana, manohatra ny asan'ny fanahy ny fitsiriritana, ary mitondra fahasimbana ho anao ny fieremana. Engane mba ho resy lahatra an'izany isika, fa tena mitondra fahasimbana ho ahy, mitondra fahasimbana ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny tena manodidina izany toetra ny
fieremana izany. Fantanina mipetraka ty ampamaranana de zao hoe azo resena raha ve zany ny fieremana, azo resena ve izany toetra fitsiriritana izany. Ny valiny dia eny azo atao indrindra no mandresy izany. Mila resy lahatra aloha ianao fa raharany foa ny fieremana. Ny fieremana zany de toetra ao anaty ao, tsy tety avelany. Raha mangalatra ianao de hita, raha mamon'olona ianao de hita sy ny sisa. Fa ny fieremana dia avy ao anatin'ny fo. Mazana izy io tsy zavatra miseho ivelany fa torotoronina ao am-po ao. Fa sarotsarotra ny mandresy azy satria tsy hitany maso, tsy sefehany ivelany kanefany a dia azo resena izany. Ny teny fikasana ao amin'ny Koritianina toko voalohany a ka ny andininy fa Koritianina voalohany a toko 10 ka ny andininy fa 13. Manasanao amaky an'izay fa misy teny fikasana tsara ho anao ao makasika izay a fieremana zay. Fa reto misy dingana 3 lazain'ny lesona afahatsika manampy atsika betsaka andresy izany a fieremana zany. Voalohany a de zao mandraisa fanapahan-kevitra ny anompo sy anankina ny fiainanao a amin'Andriamanitra. Josoa toko fa 4:20 ka ny andininy fa 5:20 de zao vaky ny teny hoe fidinareo anio izay hotombonareo fa raha izao sy ny ankonako kosa dia anompo an'Andriamanitra izahay. Zay ny fanapahan-kevitra voalohany zay asaina ao ataotsika de ny anompo an'Andriamanitra amin'ny fahavenony. Faharoa de izao mivavaha isan'andro mba tsy hanjaka ao anatin'ny fotsika ny fieremana. Ka asivy teny fikasana sarobidy ao anatin'ny tonom-bavaka ao anao. Ohatra Matio toko 1:7-20 de zao mivaky ny teny hoe ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny ary mivoninahitra mandrakizay. Ataovy ao anatin'ny tonom-bavaka anao izany, Andriamanitra aza mitondra anay amin'ny fakapanahy. Ny fahatelo de izao sady farany de izao hoe aoka tsy ho tapaka ny fandinianao ny tenin'Andriamanitra, aoka ho feno ny tenin'Andriamanitra ny fonao dia tsy misy irika hidiran'izany a toetran'ny fieremana fitsiriritana izany. Salamo 7:1 andininy faraka 12 de zao mivaky ny teny hoe atao poko no iraketan'ny teninao, iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Raha rany fo ny fieremana ary raha ny tenin'Andriamanitra namenotsika ny fotsika de tsisy irika hidiran'ny fieremana. Jesosy a de anisany manana fotoana ihany koa ny arahana tamintsika averina kely ionja tapahana kely eo. I Jesosy ihany koa dia anisany niatrika nytia fakapanahy lehibe ty teto tany ary naresy izany izy a ary isika ihany koa dia afaka maharesy izany. Ety ampamaranana de tiako ny mamerina ny tsy anjery izay ny fotorany lesona nandritry ny herinandro teo de manao hoe Lioka toko 12:5 ary hoy izy tamin'ny olona mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azon'ny fieremana ianareo fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny apetsaka nyzay ananany. Ny tompany ombatsika ampahery atsika, anampy atsika ihany koa mba handresy izany toetry ny fieremana izany. Amen. Hiditra amin'ny fotoana manaraka isika dia ny fanatazana ny fanatitra ny Sekoly Sabata izay anapitsika ny asan'Andriamanitra maneran-tany ka manasanao mba hanao izany fanatitra izany mba ho mpandray anjara mavitrika ny amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra ianao. Andeha ho tatazatsika izay fanatitra izay ao anatin'ny feokira malefaka zay ho arahantsika.
asanao hiaraka hivavaka ho amin'ny lesona sy ho amin'ny fanatitra ny sekoly sabata ihany ko. Jehovah Andriamanitra rainay, misaotra anao zay no ny tombontsoa lehibe izay nomenao anay ahafahanay namintana indray ny lesona fahasivy. Engany Jehovah mba hitoetra betsaka atao anatinay ny teninao, ary izay tsiraray avy dia handresy ny toetra fieremana, ny fitsiririta miaraka aminao. Ataovy zava-misy eo amin'ny fiainanay zany Jehovah, ary ahitany tombontsoa sy vokatra tsara ny amin'ny fanarananao. Misaotra anao ihany koa zay satria afaka nanao ny fanatitra ny sekoly sabata. Engane zany mba vita be tokoa eo amin'ny asa izay tandrifa izany, ary ny poketra sy ny paosy rehetra izay nivoahany zany dia omban'ny fitahinao mandrakariva. Da io ny fitohizan'ny fotoana rehetra noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo tongotrao